Tsoratra masina isika mba azotsika mifampika tsara ny amin'ny vahoateny indrindrandrindra mandritra ity fotoana ity. Lioka toko faraky amin'ny roapolo, Apokalipsy toko fahatelo. Ireo novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Indininy fa 7 zay lohateny ihany ary ny anankiray Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafolo. Novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ireo. Amin'ny faharetanareo no atananareo ny ainareo, satria efa nitanana ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao amin'izay efa hiatra hiaro anao voavonjy amin'ny amin'ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizantoetra izay monina ambonin'ny tany. Ny anankiray ravana dia rehefa mihaino toloteny na taridalina tahaka an'izao dia tsy hoe fampaherezana fotsiny ihany fa mivolona ihany koa andray ny taridalina. Ary rehefa mifarana ny toloteny na miafatra dia misy fanapa-kevitra izay tokony ho raisina. Fa mihaino toloteny ohatran'izay foana, misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisina amin'ny taridalina azo omen'Andriamanitra. Manamina fahazarana zany mihitsy fa aza dia mihaino fotsiny hoe mangataka fampaherezana amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Androany isika dia resaka ny lohateny izay veriko fa tena zava-dehibe izy indrindraindrindra eo amin'ny fiainana kristianina. Rehefa tena mandinika zavatra maro tsy ravana dia indraindray vao maromaro azo na io zavatra tranga amina kristianina. Rehefa ela dia lasa mangalatra, dia lasa miatra mpamoton'Andriamanitra nefa. Kristianina iny aleny dia lasa mitsakatsaka mangalatra indray rehefa koa dia tsy fantatra tsy faratra. Raha manaraka tsara sika ny fifampifazana eto amin'ny firenena dia envelope mafana zany. Dia rehefa avy eo mangatsika indray mandeha 5 taona 10 taona eny mety 30 taona koa azy. Dia rehefa avy eo tsy hitatsony le herin'ny finanazantsara. Zany foana ny tantara ary anisan'izay misy ny tonga Jesosy miteny hoe izay mahatratra ny farany no fijena. Ny fitezam-panary avana zay atao ity fikambanana ity dia ny mba hanananao zany faharetana zany. Tsy ny androany ihany, tsy ny afaka herintaona ihany, tsy ny afaka 10 taona koa azy, fa mandra-pikipiny maso. Zany tanjona kendreny zao fikambanana zao riana. Tsy fiangonana, tsy atoko-pivavahana vaovao koa, fa tena fitezam-panahy ho an'ny kristianina rehetra. Anisany meny tompo fahasoavana atsika riavana eo amin'izany fitezam-panahy zany. No zany mivolona tsara foana mba mandray isika reto avy any fiangonana tsitsika avy any. Samy manana tokoa ny fotom-pampianarana tsitsika tsiray avy any sika. Dia izay mba tsy azonao any mba mino afa-boazona reto amin'ity fikambanana ity. Zany mba atao eo tongeto mba misy voarainao ka ny zavatra kendretsika eo na io ny fampianarantsika maro fa indraindray misy manana orinasa na nefa misy manana asa ihany fa rehefa aveo izy dia fahita
rehefa aveo dia manjary ravy fa maninona nana kristianina zany tsaraky ny tegn'andriamanitra mihitsy zany mba misy kristianina ihany amin'ny voalohany mahazo fahasamana fa rehefa aveo moa dia efa mitsotsorika tsy fiaina kristianina zany raha tahaka hoe mba mahazo fitahina avy amin'andriamanitra ihany amin'ny voalohany fa rehefa aveo dia manjary tsy hitandray ny fitahina mba manatana amitoky ihany hoe onareo tanoa mba hoe vady rehefa mahazo vady ndrefa manomboka mikorotana etokantranoany ndrefa manomboka mikotrakotrana ndrefa manomboka efa tsy metsita tso rehefa aveo ndrendreo ohatra hoe tsaratsara ny tsy mahazo vady raha kristianina mahazo vady rehefa aveo mikorotana lekina ny lalan'zany mba mahazo asa ihany koa ndray rehefa aveo dia rehefa aveo hoe tsy hita fa manjary manoatanana ndray rehefa aveo zany ve ny fiainana kristianina tsy fiainana kristianina zany rehavana ary ny tompoko na ny ty teny tia ny anakiray ny epoka ny pisy fara indrindra ary ny anakiray ty amin'niko tia tamin'ny fotoana zay nanambarany fa mivanina ny farany any dia isy zavatra be lehibe toa ny votezaotro zao ity ary mety hiteraka mihitsy mangatsiampy sy mety hiteraka fiverendarana namin'ny maka zany na tonga jesosy teny betsaka mihitsy rehefa miditra ny amin'olona mandoka toko faraka amroapolo eo a miova am'izay ny tarana iny efa betsaka ny zavatra mitraka ao voalohany mafana fo manompo n'andriamanitra rehefa aveo ie aloha tsara le volaza mandoka toko faraka amroapolo iasarotra ny lala iabetsaka ny zavatra mamela ary zay natonga jesosy lava ny teny ndre mandeha hoe maro antsola fa vitsy novonjena maro antsola fa vitsy novonjena misese hiditra mba vatety terany lananao izy ka vitsy miditra ary zany natonga jesosy atranetrany jesosy ny teny zay maharitra hatramin'ny farany novonjena ety ravana rehefa iresaka amin'izay hoe faharetantia hoariny jesosy na hoariny tenin'andriamanitra ny fiainana kristianina ho tahaky ny meta hoe mpiazakazaka mpanao korsa fa tandre tsara fa tsy mpanao korsa de vitesse fa fon tsy hoe 100 metatra fa mety 10 kilometatra hoariny tomo am'zany azakazaka zany ary ho teniny retraretraretra mihitsy milaza fa tsy azakazaka akaiky dia akaiky ny fanarana ny tompo tsy mety mazakazaka ny voalohany dia iny voalohany iny teny fa aveko mihemitra tsy tanay ny tapola fa feo fa lavitresaka ary zany nanoana jesosy azy ny zany misy tetika vitsivitsy rehetra mitokokonao mba nanao faharetana farafaharatsiny farafaharatsiny za mitokoteny anao zao raiky amby efapolo taona no nanako ny tompo farafaharatsiny anao zany zao mba mavita raiky amby efapolo taona zay lema zao farafaharatsiny ianao mety amvita valopolo taona tsy fakatro ny zavatra azoko mandritra ny raiky amby efapolo taona no miko anao androany mba ahafahanao manao lasa koa aveo loatra am'zany ny zany tsy zavatra teoria zao lasaiko anao zao fa efa misy tratrefo zao azo iatrehana ny zavatra rehetra azo iatrehana ny zavatra manahirona rehetra na mitotoana ny lalana na misy lavaka be ny lalana na misy tenibotra ny lalana na misy rano ny lalana azo antona ny ten'andriamanitra zaveko anao androany farafaharatsy na raiky amby efapolo taona dia apio raiky amby fipolo taona nanao zao raha fito taona anao androany ataontsika hoe misy 10 taona 50 taona zao mba manaraka ny tompo fa za matahotra 50 taona apio raiky amby fipolo taona matoa jesosy ny teny manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany vonjena
ny zavatra tsara fantatritsika aloha raha vao miresaka nyteny hoe faharetany tia reto zavatra o reto zavatra tsy maintsy renao aloha voalohany indrindra misy tanjona tsy maintsy maripotitra tsara manana tanjona maripotitra ve ianao raha mivavaka raha vao miresaka faharetana inona no tanjona natonga anao mivavaka inona nanto raha vao tsy mahazava tsara zany amanao tsy maintsy miova ianao eny an-dalana eny tsy maintsy miova ny tanjona voalohany indrindra dia ny mandrak'izay tsy maintsy mije any farany anolonao zay dia tikady fa tsy fotsy alohanao am'izao voalohany zao misy tanjona daholo tsy hoe mafaka ny problema raha vao zay disy tanjona tsy hoe mba tonga ho tafita eo fiainana disy tanjonao zany raha mety zao toizao ihany zao tany alohan'ny cri dia mahantra indrindra ianareo mahantra indrindra izao mitandry eny tsara sao dia disy tanjona ianareo rehetra zay mihaino zao teny zao a inona no tanjona mba jerenao sikendrenao ny ampahombony orinasanao fotsiny ve zero zany ny atonga anao afaka manahirina ve natonga anao sitrana fotsiny ve tsy zany tsy manoro ny zavatra zany tsy maintsy manana tanjona ianao ny farany aho dia mbola resaka anao mazavazava tsara ihany ny anankiray faharoa ary io tena tiako ny iaisika tsaray avy tsy maintsy tsara fanorenana tsy maintsy tsara fanorenana ozy izy any korintianina voalohany any fahatelo ndiny farakany folo tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa tsy zay natao izy dia jesosy ny matotoko fafito andininy fiakaramboampolo dia ozy izay hoarin'andriamanitra ny trano manorona ny trano izy ambony vatorampy ny faharosany tsy maintsy tsara fanorenana aza manorona ny fanorenanao amin'ny toto-pivavahana na doctrine ny fiangonana misy ianao tsy tia mitondra vavanty zaka lazaiko anao ty fa sao dia herinao raha misy mitondra vavahana areo tsy mahazo miorona amin'ny fampianarana reny ny kristianina fa miorona amin'ny jesosy kristy sy ny tenandriamanitra da mba ataoko fasavatra tsy fanohatra amin'ny fiangonana ke zany fa ny reo misy manohatra ny mazao anay ny maity anay ny mazao anay ny fotom-pampianaranay latsaky zany zany kely mahatonga zao korontany zao tena malaza aza mijery lavitsika satria manorona eo amboniny zavatra tsy tsara orona araka le namarany malaza io hoe fotom-pampianarana tsy miorona maka fomba isan-karazany anatin'ny baiboly jesosy kristy mitsangana am'izao am'izao mitsangana am'izao angamy isan-tsy ray jesosy le olona tsisy hoe mitsangana tarina anankiray mitsangana tarina anankiray tsy misy miorona amin'ny jesosy kristy lay zanak'andriamanitra velona lay niran'andriamanitra tonga dia kely tizao tozao ity maty amin'ny fijaliana na lenina mitsangana tamin'ny maty miorona eo amin'ny jesosy kristy ary miorona eo ambony ny ten'andriamanitra ny fampianarana zay peloko aminao zao mba diniko sotra masina fa sao dia lazainareo dia lazainy raiky dia marina jereo sotra masina fa raha vao tsika aza manaraka zany mbola zay ke mitoloteny bavana iny ndraiky mbola tonga zao fotsiny mbola nataon'io mandinika na marina zany lazainy paoly zany na tsy za moampafiliny paoly mandinika na marina zany na tsy miorona eo ambony ny ten'andriamanitra raha vao miresadresaka zany atao hoe faharetany zany anao a dia tsy maintsy voalohany misy tanjona tsara fanorenana za manorona koa na doctrine ty fikamarina zay hoe ty koa moa raha atao tsy marina doctrine zany fa ny baiboly foana marana araka zazy atao mandrotsy kelikely zany andriamanitra raha olo tsy maintsy matokony anatin'ny sainao tsara mihitsy miorona amin'inona marina tokoa rehefa tena miorona amin'ny ten'andriamanitra matsinao a betsaka ny zavatra hitanao eo amin'ny fampianarana sy ny fiangonana rehetra zay sy mifanaraka amin'ity baiboly ity fa hitanao matin'ny ten'andriamanitra betsaka zany ke mampisaratsaraka an'ireo fiangonana raha nanaraka n'ity
baiboly ty to ambany fitaria faramasina ny fiangonana sy nisy ny fanenjika reo neny marina misy mila mandinika tsara fitaramasina ro zavatra reo ravana zavatra tiako mba apetraka aminao tsara voalohany indra zany no anareo zay samby miendro tonteny zao raha tianao miaritra aloha dia midira aloha eo amin'izany atao hoe vavahady zany Jesosy Kristy no vavahady io ny lalana io ny vavahady sady lalana ny fanekenao an Jesosy ao amin'ny fiainao tsy hoe ny finoana an Jesosy betsaka ny mino an Jesosy ny havana devoly koa mba mino anao e tsy hoe finoanan'Andriamanitra fotsiny koa devoly koa mino Andriamanitra fa ny fanekena sy ny fandraisana ny Jesosy eo amin'ny fiainana zany ny fanorenana ry havana zany ny tsy ampy eto amin'ny firenentsika ry havana ny kristianina be dia be tsy fa mila manaiky Jesosy vitsy tena vitsy ry havana azoko atao mihitsy milalana raha vitsy ry zao tsy misy mihitsy mitondra ny fiainana Jesosy nefa kristianina raha fitokotokoana miady lahy fanendrena sy azakazaka miarano fotsiny betsaka zay zavatra matafitetiavony tany zany fotsiny mamaiky io Jesosy io ngeny avina rehefa tonga tety ambony tany raha manaraka tsara fampianaran Jesosy hatrany hatrany Jesosy dia tena mampitodika ny olona aza miara ireny ety ambony tany zay misy karanao ny fanjakatsika tsy ty atany fanentany tolo zay misy ianasatsika mpamonisy izany ame fiainana mandraka zay fiainana be dia be manareny hatrany hatrany Jesosy aviny Jesosy fa le fisainan'ny olona io Jesosy io havana mitona ny olona mihitsy itodika be dia be ijery bandina lay banitra fanorenana io Jesosy io havana rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny olona dia manome ny toetran'Andriamanitra ny olona raha vanamray Jesosy dia mitondra ny toetran'Andriamanitra arao tsara izy rehefa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny olona Jesosy dia manomboka mitondra ny olona anana toetran'Andriamanitra anatin'Andriamanitra tsy kelikely io Jesosy io andeha ny fahamasinana andeha ny fahamarinana andeha hibazina manakariva lay manatra zay arao tsara zany tsara fantatsiriva manome filaminana eo anatin'ny tokantrano raha olona misy Jesosy ny avana tsy hoe mikotra andavany tokantrano raha vao misy Jesosy ao anatin'ny fiainana ambaraka foana le ohatra mampime hoe na dia ny saka aza mba mahazo toerana eny amin'ny seza milandamina taolon'ny fiainana ao tokantrano mahafinaritra ery fa raha mola tsisy Jesosy io maimainy foana petrana reta tany am'izao vaky reny tany am'izao zao tsy misy filaminana mihitsy ny fiainana Jesosy tonga ao anatin'ny olona manova nateraka mihitsy io ary androany eo mbola tsy tafiditra am'zany aza mbola maimaika am'ty faharetantena anao fa tsy maintsy miditra ao Jesosy alohanao am'rano mivavaka ataotsika ry aveo voalohany indrindra dia ny fandraisana ny Jesosy aloha amin'ny fiainana fa resaka ihany koa tamina kristianina dia tsy vitsy maniny gaga hoe manenina ao zay rehefa ela le kristianina manjary misotro-pontsy manjary misotro zao misotro labiera nefa tamin'ny voalohany ao nafanafana toy za hoe diso lalana kama tsy fantatra nanao karazana disco dia marazy nama mbola tsy mitoka basy tena andeha nama na diso lalana koa fa nga voalohany misotro avily dia rehefa aveo misotro-pontsy miakana dolodolo zay toka mahery zao sy ny zavatra maro isakatra rehefa elaela Jesosy veo anatinao dia misotro-pontsy ao anatintsika hoe Jesosy dia ampisotroana e ao anatsika hoe Jesosy dia ampandiniatsika e ao anatsika hoe Jesosy dia ampandehanana fitsangatsangana sy ny fanontolo ao anatsika hoe Jesosy e ao ve Jesosy mankana ao tsy fantako Jesosy ao aminao namanareo zay nerika mbola mitoetra amin'izany fa ny Jesosy ato anatinay dia Jesosy mandeha amin'ny fahamasinana ao anatinao koa androandro tiako mandeha amin'ny fahamasinana
jerekely no fina aza manderavitra mihitsy aloha ny olona tena narainy jesosy a mitondra ny fiainan'andriamanitra tiako tsy piana tsara fa mba ho fantatra tsara ao hoe jesosy anatin'ny fiainanao dia diniko daholo zany ingeny avana ny nametran'andriamanitra ny taridalana fa ianao androany a mila manao dingana ianao androany manapa-kevitra hanaiky i jesosy tompony fiainanao iala ny ratsy mananao iala ny hevitra koa maka fananana ny hevitra foana ianao oka iala ny ratsy oka iala ny hevitra izy afolana iala ny hevitra fantatry zay tazominao ohatra amin'izay ianao zao mety nanana ny fomalazanao anao mety nanana ny fivavahalazanao anao mety nanana ny heverinao fa mety fa androany a miofanarany ianao manaiky i jesosy hiditra anatin'ny fiainanao izy manova direktion io avana zay tonga vaovao kristy amizay zay aloha atao marakototra rava ny fiainganina io tsara fanorenana tsara fanorenana hity fa rehefa tafiditra ao aminao ravana jesosy dia tsarofo zao tenin'andriamanitra zao napetrako aminao tsisy marombaka za mpianataranao na mafy ny ady na magotraka ny ady na manahona manahona tsisy marombaka loatrany ary mbola petraka ny tenin'andriamanitra ihany izy hoe zay nateraka andriamanitra tsy manota fa nivozy ny toetra hoany dia teny namantsika azy misy olona tsy manota dia tsy oara ny tenin'andriamanitra tsy o tenin'andriamanitra amato andriamanitra teny tsy manota fa nivozy ny toetra hoany tsisy marombaka zao tena azao ny tian'andriamanitra apetraka aminao androany manana fanampahevitra afaka amakono totsika ny farany ny lakiray ho amin'ny olona zay ko mbola tsy manana araza menamenatra mihitsy avana eto amin'ity fararano to ty sange efa ela gotra zao hoe dia raha zao avetsangina kotsy ataon'olona hoe arina fotsiny nataona toatran'izay tsy maninona fa misy naontsy ataony jesosy ny sasany miasa maraina sasany tamin'ny diby mitovy ny karana sao dia zay eritreritra ny sasany tamin'ny valo maraina sasany tamin'ny diby meny jesosy karakotra mahazo karamadory zay tosy raha androany azy zay lavonan'olo tena dépassenao n'olona taloha raha vananao totoa fa za matahotra za matahotra io tsy mba misy mamena maso mihitsy hoe zaka efa ela biby vavaka zao veky tsy ataon'olo tsy mba zany ny fiainana kristianina ny avana fa anio raha mieny feo ny tompo ianao aza manamafy ny fonao androany mbola zaranao zay mbola manana tombonano androany mba tsy andehananao any amin'ilo tsy zaranao za hoe mba mahazo tombonao andrenesaka ny tenin'andriamanitra andresaka fanapa-kevitra andehananao ny jesosy tsy zaranao hoe zany tompony anampy anao zavatra tsy vitsan'izay ravan'eto raha hoe atao ary raha zakazaka lavitrezaka azy ty famarahantsika amin'ny tompo ty a dia rity misy zavatra mipetraka amintsika ny zavatra voalohany tena aloha io tahaka ny mpanao korsa ihany hoe mihazakazaka dia izy moa tonga n'le hoe tsy maintsy manana coach manana entraîneur voalohany tonga misy fitsidodalao rehetra tsara fantatao tsara mihitsy faharetana ny resantsika apetro hoe amin'ny faharetana iozy no amtananareo ny ainareo io raha ny marimarina dikanyany koa dia hoe amin'ny fitazonanareo maharitra ny aim-panahanareo andeha ny famisinana no azahoanareo meditra ny danitra fa ny fanazavana no azahoanareo meditra ny danitra tazonina ny famasinana tazonina ny fahamarinana mba azo miditra amin'ny faharetana zatra be dehibe fa tsy lelalana eny misy mitapika eny misy manao plakage eny misy zatra be dehibe fa tsy maintsy tazonina foana ho zany hoe misy karazana fitsiky dalao rehefa tiahazo ny saky-boninahitra ny tazakazaka voalohany ina re avana fitsipika voalohany mety efa renao ihany rehefa fa somary mety lalilala romanina toko faharoa amby folo teny ny faharoa amby folo misy zavatra anakiroa ao jeretsika ny voalohany ina dia hoe fitsiky dalao miareta family miaratra
mbola fitsipika fosina rehefa aminao raha vesika manome tetikady rehefa aveo miareta zany hoe misy fotoana zany io andriamanitra zay vavahatsikory avana amin'ny romanina ihany dia andriamanitra ny faharetana izy ny anaran'io andriamanitra tsikoidy hoe andriamanitra ny faharetana sady anaratra no toetrana fa maninona no zany manarana io andriamanitra zay raha tsika zao tsy mba andriamanitra maimaika mihitsy ny devolo maimaika ny fomba fiasan'ny devolo dia zao izy apanakarenena na mangalaka na manao fetsifetsena zay zangana ihany tia vita tranonao tia misy clé vaovao vetivety azahoana io fa la matahotra tia azo azaonao dia misy zany ny tetikadiny devolo zany fa tsy mba anaran'andriamanitra tsy mba toetran'andriamanitra mihitsy zany fa mifareta marena toetran'andriamanitra io miareta fahoriana ozy izy ary iravaka dia anisan'ny veriko fa tena zava-dehibe izy satria romanina toko vadimy andiny fahatelo ajajaretsika izy zay amin'ny fahoriana izy mahatonga faharetana alavaka anareo tsara satria fatatsika izy fa ny fahoriana mahatonga faharetana zany tsy maintsy mandalo fahoriana ianao raha tianao miaharitra manakakejany izy dahola zany hoe tena tsy maintsy mandalo fahoriana raha tiana ny aharitra ary ito angamba dia fa somary mampahaerinareo fa ny faharetana dia tsy maintsy miteraka fandrasena fa za matahotra anao tsy maintsy miteraka fahombiazana ny faharetana ao amin'ny Kristy mba tsy tonga anokitra etreka hoe diatrano rovina zany diatrano rovina zany fa tsy maintsy miteraka fahombiazana ny faharetana ao amin'ny Kristy tsy maintsy miteraka fandresena ny faharetana ao amin'ny Kristy miareta fahorena raha manaraka tsara ny tantarany Joba tena roa ao anatin'ny fahoriana mihitsy miresan'andriamanitra amintsika olombelona tsika reto mafilo siko reto besainy ao anatin'ny fahoriana ary zao zany tena mbola fomba fisan'andriamanitra rehefa tena hitany fa tena lany aiky mihitsy io zay tsy izy tonga zany asan'ny maritra rehefa tena tonga fotona hoe tena tsy sevitra tsoty dia zay andriamanitra intervention zay izy nyandrina ny voninahitra tsy miafatra miareta fahoriana zao zavatra mitranga atao fioritsika zao tena kristianina marina tsy mba mikaikaiky amin'izao satria ao anatin'izao novan'andriamanitra zavatra tsara oelakely fa ny olona mikaikaiky zany na kristianina misy barainy lehibe sao dia tsao jesosy amin'ny fahoriana manamboatra andriamanitra mitaiza andriamanitra namaky tsara ny teny mijoba alavana dia nisy teny zay mitazako izy namana ary joba izy dia niteny hoe za koa ngeka mitovy amin'andriamanitra ny fahamarina hoe namana tena tizako zany mihitsy ny joba ty ary satria tokoa izy nazo amin'ilay klasy tsy misy tahakany joba zay koa vao raiky tena mirealy tsisy marina tahakany joba dia nandika ay zany no tena natonga ty zavatra tao joba ty somary naritraritra saika tsika joba misy ny fanamarina tenany raha tsy tena saika boka tanteraka ny tenany manotombo ao anatin'ny fangivoriana ny avana mety misy aretinao mety misy fahorianao mety misy tsifisinao mety misy fanenjehana mety misy fanisaky tsara mihitsy ao fa ao ny avana namohan'andriamanitra tsika ho volamena ny tena maharitra isika miareta izy izy zany hoe tsy maintsy manarika miareta fahoriana zany hoe nama mety sarotra aiza tsy maintsy atany fahoriana ve hery tompo aloha izy fahoriana koa mba fantaka fa mahery andriamanitra tsika sao
tsara koa misy aretina dia mafatana fa manasitranyandriamanitra matahotra aizany hotantsika fa manasitranyandriamanitra fa tsy misy ny aretina ary mbola ambony zany azy anao aretina tena mafy mihitsy mba hitantsika fa ty andriamanitra tsika ty dia tsy miova ny herin'ny-basy andriamanitra oetoke ohatra matahotra oete mankony tsy maintsy mifara fandraisany fa aza matahotra nareo tsy maintsy mifara fanasitrana ny fa aza matahotra tsy maintsy mifara ny zava-magaga lehibe fa aza matahotra tsy maintsy misy voninahitran'andriamanitra lehibe fa tsy maintsy miaritra fahorintsika fa mbola tokonao mantsy ahoanarana fana miaritra zany sady teny fotsiny hoe ty ahoana fotsiny fa misy tolana meny toko ahoanana fanamana tenyzany dia ny faharoa iananao miromano ihany efa manomboka manome tsara tsara ny tonga manomboka manome tolana dia zao navana mareta kosa ho zany fivavahana miareta faorina mareta fivavahana tsy miova mihitsy zany amin'ny vava ka ivavaka io tsy vavaka hoe tombo dia ahoanana velatra zao zay tombo dia tsy zany ivavaka io fifonanao ka ny fivavahana sy ny fifonanao izy zany ao anatin'ny fivavahana io no mantelitena tsy kelikely matoa mbola tsy mahita ody anao kanefa mbola tsy tonga ny vavilavaka mbola misy zavatra tsy mety eo fa amin'ny fotoana farany ny joba nao tsara ny aiky tanteraka ny joba tena aiky tanteraka izy tsy fantatrona firy taona no tena zavatra nandalo to amin'ny joba fa misy fotoana tena naharitra mihitsy mareta ny fivavahana ao anatin'ny fivavahana ny avana ny iresantsika amin'andriamanitra amizay hoe inona andriamanitra mety tino anazay ho amin'ty firenentsika raha vavaka ho amin'ny firenena marano firenena marano kristianina tsy ray avy aza moa ny firenena fa raha tsy misy tsika tsy ray avy atsika firenena foana mahatra fitsika tsy ray tsika ngery mamparareny io dika zany maratsika inona tokony ataotsika miresaka amin'andriamanitra hoe inona tompo no antony mbola zavatra mahatonga zao ary inona no takinao amiko takinao amiko manokana besaka ravana kristianina am'izao zavatra mitrano zao miamoradoana mbola misy fifanaratsika mbola misy fahakarana mbola misy menayany tena izy nefa miandro valibavaka tonga hoe ino moa le filazana izy boyakelika ihany tsy miaraka boyakelika ihany matoa andriamanitra ravana mbola somary milandanina zao manomboka mifenatsika manokana misy satry tian'andriamanitra resanao dia tsy mba hitanazao veravana amin'ny firenentsika fotsy am'izao fotoana zao milandrana hoe mbola misatra bidibidy n'andriamanitra marina ny kristianina asa namany fijeko namany hoe petraka elaela tany venantaraka mahita zavatra bedibidy fa tena milaza aminareo marina zao misy zavatra bedibidy n'andriamanitra marina amintsika kristianina eto andrina amina mpamon'andriamanitra sy ny tena kristianina marina mahina io zany zany veny mbola ataotsika nefitsika alazy vanibavaka aza andriamanitra ny raha ohatra izy mamaly anao eo amin'ny zavatra mbola otanao io dia mbola ito ihany anao mifotanao rehefa avy eo tsy tian'andriamanitra zany tsy tian'andriamanitra zany mila mivavaka tsika io vavaka io avana rehefa tena miandro valibavaka ao ny firesahana amin'ny tsipiriany ny fitondratena jere tsara ny eritreritra ao ao amin'ny fisainana ao raha mielazy nareo ao anatin'ny eritreritra reo zavatra fantatra tompotoso azy miteritreretinao ty o jesosy azy miteritreretiko ty misy zavatra tsy mety ao anaty ao io entina eo amin'ny toko tsika kristianina nge tsy manota mivaingany fa manota amin'ny eritreritra manota amin'ny eritreritra ohatra ny bodomasina zany nefa anaty eritreritra ohatsy tsy mety kory ao anaty tao ohatra ny bodomandetsaka zany ao anaty ao nefa mila midininy zany ao anatin'ny vavaka rehefa lalakana tena tsaritsara vavaka tena mangataka amin'ny toko dia efa tapitra le vavaka toko dia rehefa matora nzay amizay vo tonga le rectification zay manitsy andriamanitra ao anatin'ny eritreritra tsika rehetra zay manaraka zao tokotena zao fantatra andriamanitra daholo io tsisy miafo no sao dia verinao ary ao misy zavatra tsy mety eo ianao miandro valibavaka dia 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 tsy
amboary mieritreritra amboary mangatahany jesosy mihitsy anadio le subconscience ao le ao anatinao mihitsy tovin'andriamanitra le mitadiky ao anaty ao amboarin'andriamanitra mihitsy misy bando magnetika tsy mety ao efa manoky le bando magnetika ao mbola vela foanao de rehefa nandray mandeha velona tapika izy velona tapika le tsaika izy mila tovin'rano jesosy io ao anatsika tsara avy io ao anaty varaka nanaovana an'izany de mpianasina manaraka mareta fimamana aza mainmaika azy valim-bavaka fa mareta mihitsy manontany amin'ny tompo ny amin'ny antona tsy maninona re olona na de ataoko hoe telotona raha vo azo anisan'ny nafinaritra mihitsy ty hivitra lavaomeny iterana anankiray ty iterana etinatona ty izy talo ty vanepitalamisy izy mba fantatra reo izy valitona ny vavaka ao amin'io zay izy hitanaretokeky koa fantatry firitona ny vavahana nikonanao fantatry firitona valitona ao izy hitanareo ary mizanatry jolgaobe izy fa tsy miverina etsony tsy very talana etsony satria tao anatin'ny valitona andriamanitra nanefy azy nanamboatra azy foana andriamanitra atsika rehefa vavaka eto am'teto hoe vavaka mangataka amin'ny tompo ty a aza manantena hoe zavatra tsara foana ny vanitra mety misy zavatra tena tsy araka mieritrereko mihitsy ny zavatra mitranga ratsy amboalohany a fa tsara fifaratra misary zavatra tena tavin'andriamanitra amitsika reo a zavatra vitsivitsy reo mitra am'izay tsika amin'le hoe jeritsarytsika to hoe tena taminareo hoe rehefa misy azakazaka ohatran'izao de tsy maintsy mijery tsara ny mitazonao manaraka tsara ko fitsipika fitsipika voalohany ina de hoe miarika faorina faharoa mareka va zao am'izay ny tetiaty fomba fiaty tolotry mitena andriamanitra za zay hoe rehefa matohina petraky amin'ny tompo hoe kasakazaka enareo a de nareo kasakazaka tokony hafantatra an'io fa manomboka enitsika zany a dia korotanina faharotoko fa sivy andiny fadiro am'rofoko io am'izay a fiomanana loha manao fiomanana raha anao korsy ianao raha anao azakazaka ianao a raha andeha lavitra ianao a de zao tena misotra masina tao korotanina faharo toko fa sivy andiny fadiro am'rofoko reny fakitsika mba afatsika tena miorina tsara mihitsy a amin'ny ten'andriamanitra korotanina faharoa ny fadimy am'roapolo izy zay mipiasakazaka ao za de mamontena ao amin'ny zavatra rehetra tetika anakire voalohany anao de manana voalona tena aza be mipilavina fotsiny fiainana aza be nandehanao zay tiany atao ny fiainana aza mihinana am'izay tiana hoanina aza mijerana zay tiany jerenina maso aza mieno am'izay tiany sofina enolo aza mividy am'izay tiany mitsaina vidiny mamonona tena amin'ny zavatra rehetra apetraka foana aza be tolo maso aza nananina amin'ny zavatra tsy dikany miandro mamonona tena amin'ny zavatra rehetra zany akory tsy miteny aza mihinana zany akory tsy miteny aza matory a zany koa tsy teny azy mandehandeha zany koa tsy teny azy mieno fa mieno fa ok zay dana mako misy tonga resaka de tsisy ilaina zay koa tonga mbola iao fa ahoana hoe le vaovao de toizy farany vao tena mandreraka izy zany zay tena makivy zany ty maonona tena amin'ny zavatra rehetra mpanao korsany avana de zany maono tena mihitsy amin'ny sakafo maono tena tsy de matory be loatra tsy manao sitrako be loatra fa fezina tsara ny vatana satria misy asakazaka lavitrezaka tsy maintsy atao sy korsy be vitesy mbola veriko tsara ihany fa miazakazaka ny olona manana tetika ihany ny tonga am'izany miazakazaka eo de fajero tsara manio manomboka mandinika tsara mihitsy mba mahafantaratsika tsara mahono tena ny anakiray faroa tesalonianina fahadimy andiny faraika am'roapolo mandinika ny mamantatra ny zavatra rehetra zay atao fa tarana ny zavatra rehetra zay izy
azony mafy tsara eo a tsara mihitsy isika tsaray avy rahampitsika ny aritra aza mijabajaba amin'ny alalan'ireny fivavahana samy hafa na dia miresaka anao tena misy zava-mahagaga betrinazy raha voenao mijabajaba amin'ireny a dia zao ny endrika ao amin'ny korsy ianao le mitangazakazaka be nefa mbola 5 kilometra tianao le 10 kilometra ianao voalohany ianao tsy mampanino voalohany ianao premier tour deuxième tour manomboka mitra am'izay dixième iny anao fa memeritra manomboka mitra raha venao dia manomboka mitra aty olo misy izao lasany aty olo misy izao aty nge misy miracle aty misy ianao ny anisan'ny ngazakazaka vo poka basy iny izy voalohany dia rehefa aveo a aiza izy teo nefa nanao veritour anao fa tany zavatra rehetra ozy diny tsara mamantana zavatra rehetra aza miaketrarehetra ka iny mafanafana o le favanako aty ko atao tsy dia mafanako ianao le karazamazakazaka loatsy tadio zao teniko zao ianao le mivoangatao le groupe iny iny izy lasa voalohany eny ohatrany tsara zany anao eo voalohany fa mbola misy 10 kilometra reny ana dia mety voalohany anao amin'ny 10 kilometra ianganao fa andrasana ianao ty ohatrany ty rehefa akaikikaiky am'izay ny 10 kilometra eo am'izay ny tanatsika tsy afaka mitsy mizazakazaka mijabajaba zao teny sotra masina fandrika maname ozy malaky manao izy zava-masina ty tandritra mandinika ny zavatra rehetra fa tany zany na izy zany izy raha zara fiangonana manao fahagaganana fikamanana teny tsara aloha mamantatra ny zavatra rehetra ny devoly ny raha manao zao zao miasa fahagagana miasa fahagagana zay mbola tsy takatry ny sainao mihitsy azy azany zavatra fitrovavolombelona zay tany fitrovavazantsara atao ndray tsy olona zay fitrovavolombelona atao nakataka vola moa le olona dia dana mody fa misy vola be zany misy vola be tokoa izy tao anatin'ny kofra fa zao rehefa eny lasa taratasy fotsy dolo sisa satria miazakazaka ko mila mitanina tsara zao fa mameny atsika zao a mila mitanina tsara eto zany dia manome tolamanitsy tsy fantako raha ekenao zany na tsy ekenao na izy zany isan'ny toy filazantsara tonga eto amin'ny firenentsika aza miditsany aloha fa aloha dia mba makany renseignement zany dia hoe fatara ny zavatra rehetra misy fampianarana moa natao tamin'ny aty ao anaty baiboly tsy misy miteny hoe andramo ny zavatra rehetra dia tazony mafy zay tsara tsisy baiboly teny zany fa na baiboly dia teny manao hoe fatara ny zavatra rehetra dika zany miasa ny saina miasa ny sofina jeriny maso zay vo manapa-kevitra tadiny tsara fa raha vo tafidy tao anao samy any ny tenin'andriamanitra eny namary mitovy manao hoe andramoka izao fa tsara ty mafy ny tenin'andriamanitra ihany nazao hoe andramo fitsy ny teny hoe zavatra rehetra dia dia makaizaka tsy hitanaiky raha tsy manao zao zay tsy hitanaiky raha tsy manao zao asikotsipika menamena mihitsy le teny hoe andramo ny zavatra rehetra koarozy fa ny tenin'andriamanitra kosa fantaro ny zavatra rehetra tazony mafy za tsara manavaka ny saina mahirana tsara mijery tsara mieny tsara sofina mandinika tsara ny saina ampiasaina daoly zany rehetra zany mieny radio mieny be ampiasaina daolidao ny tontolo rehetrarehetra amantaraka iza marina moa io olona io ahoana marina zavatra nataony fa tsy aby mijabajaba ho oza taminareo hoe course de fond ataotsika izany za manatetika petrako tsara mo tomarika am'izay avana inona ala tokony ataotsika reo zany mbola misy tetika aby nomenanao koa hoe reto avy ny zavatra metiko asina petraka aminao fa saozay any rehefa tena tianao ahita fampiazana ny mpanao fanatanjahantena anankiray a dia zao manaraka tsara ny toromarika zay omeny ny entraîneur zay omeny eto mamba tsaratsara nareo mba mahay mijery entraîneur rehavana mba mijery entraîneur manao baolina dia mamaka ny entraîneur tena mba mahay reny fa tsy jerena manataka baolina dia mpanaovina entraîneur baolina dikan'izany mijereva tsara ray aman-dreny mpanahy afaka hitaizanareo zay vao manaky azy dia nio ny fiainany
hoy paoly any araona fitondrantena dinio ny fitondrantena dinio ny laranarany ary ragaoa zany rehefa maka entraîneur ny avana baolina dia zao manjerena hoe ty entraîneur tany Brésil ty mahay baolina ty mahay mampity baolina be ty fantotoina alainy dia jerena ny fitondrantena iny tsara ny fitondrantena iny anao alainy ohatran'izany ny avana Andriamanitra fa tsy zao any fara zao ny avana tena laza nareo a mijere tsara entraîneur mijere tsara mpanompo Andriamanitra ianareo mpanompo Andriamanitra koa zay niaino zao a tany tsara fitondrantena nareo fo jereny olona manokana ho alany olona akaiky ny fitondrantena nareo mba hatonga nareo koa hitamina tsara zany tadiavin'Andriamanitra am'izao fotoantsika ary zany areo tsara mifidiana tsara koa ray mandreny mpanahy misy betsaka ame zany arao tsara eny dia ny tsara fiainana dia ireny raha faroso manovelonakela am'le aza miala mihitsy am'le fibanjinana le tanjona hoe mandrakizay ny amin'ny tadiavaka ary eo anaty zay mandrakizay tsara misy fitsipika eny an-tanana iny zay tsy manam-pamasinana tsy mahita ny tompo aza dio tsara zay madio zay tsy madio fotsy zay mahita ny tompo misy tsipika ary rao tsara iny tia hita ny tompo ao raha fa tsy mandeha famasinana ao tsy mba hita ny tompo tia hita ny tompo tia hoany amin'ny fiaina mandrakizay ao sy mba hitany mpandainga sy ny mpamonona sy fijangajangana dia tsy maintsy mitarina tsara arao tsara reny tonlalana reny zany tiana Andriamanitra petraka mba atonga anao haritra tsara mibanjina lay mandrakizay ary mifateo miavana mirosoa am'izay mifankatoavana akatoavy eo tapa tena anankiray mety sarotsaro antsika aza manana tena vokatra aloha vao makatony tenin'Andriamanitra fa akatoavy tenin'Andriamanitra fa orina am'izay misy ny vokatra zay rehefa mananatra tsika Andriamanitra hoe esolo ny oloko esolo ny fatezena aza manaraka zao dia ekeo tenin'Andriamanitra ekeo tenin'Andriamanitra mbola tsika any zany tsy mimety ny tena tsara indrindra fiavana ity baiboly ity naoka hitaizatsika fa tsy mpanompon'Andriamanitra ity baiboly ity tsy zahay mpanompon'Andriamanitra ny hitaizanareo manome tolana ny zahay mitaonanareo Jesosy fa ity hitondana ny fiainanareo ity baiboly ity marina ary arao eo amin'ny epistily manao tsara ny devoly mahafantatra tsara fa marina tia fa tsy mety manaiky ino izy zay avana ny afatry ny tompo androany antsika tobolana maharitra idikan'iteny koa za rehefa tena nandinyeny koa ny idikan'iteny hoe amin'ny faharetinareo izy no taninareo ianareo dia zao amin'ny fitazonanareo tsara maharitra ny fitondrantena ny famonjena tsy miova tsy hoe mitazona ny anarana maha-kristianina na tsy zay koa tsy miova maha-kristianina fa mitazona le famonjena mitazona le fahamasina mitazona le fahamarinana amin'ny faharetana mitazona ny zany no aza manambiditra ny fiainana mandrakizay tazomona azany ny tenin'Andriamanitra peraka amintsika tsireny avy ny tompony ampahirentsika anao tsy mivavaka ary ho an'olona zay no sambana menjo afaka izao ka manam-pandrina mba irosako zany asakasaka izany dia mivavatsika noany anankiray faharoa ho tsika rehetra zay amin'ny fakta manova safidy anoany safidy hibanjina lay mandrakizay saina zavatra ny ambony aza varina miasakasaka eto ty zao ity tsaroko tsara efa am'izay mbola miasa tamin'ny asa-panjakana rehefa manao fitokonana ny mpiasa dia zavo tokony anaikitra dia tsy manaraka an'zareo dia izy zay ianao hoe tsy mitady karama soritra karama toy za tsy mitady soritana karama fa ny tombo manomitra karamako tsy mitady misariza fa ny tombo manomitra azy ary hainy tombo manomitra an'io tsy miova ny tombo ary zany koa tadiavin'Andriamanitra amintsika androany hainy tompo mpianakara ny fiainanao fa manana fanapaha-kevitra faharetana mandehana ny fahamasinana mandehana ny fahamarina nyrepena anankiray fa tena nandrosona ma dia zaho tsy mitsahatra ny fahamonjena tenin'Andriamanitra rehefa tena mijoro tsara ianao
tsy mitsahatra ny fanao inona ny vo vokatry ny fanadiny Galatiana toko fa dimy inona ny vo ny fitahiam-pahasoavana tsy mitsahatra eo amin'ny fiainanao zay nirepera raha vao mirotsaka zay tsy mitsahatra zay a tafiditra tsara ianao zay a eo amin'ny kolara zay amin'ny tompanao andetsika rehetra tsara miaraka bavaka fa ao anatin'izany a zay voasambana dia manolora tenao